Anisan'ny tonga indray ny fotoana izay rahantsika mamakafaka ary mianatra ny soratra masina mba hanomana antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Satria ao amin'izany soratra masina izany hoy Jesosy no ahitantsika ny lalana sy ny fanalahidy ny hanomana antsika ny fiainantsika amin'ny Jesosy Kristy rehefa ho avy tsy ho ela izy. Hivavaka isika. Tompo ankehitriny dia hiresaka momba anao izay. Tena voafetra ny sainay nefa noho ny fanahinao masina dia fantatray fa ampitombonao izany fahaizana izany, ampitombonao izany fitiavana anao izany, ampitombonao koa ny fampatsiahivana izany koa amin'ny hafa izay mety ho liana ary koa tokony tsy ho diso anjara rehefa ho avy tsy ho ela ianao. Misaotra Tompo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hoy ilay filôzofy sinoa anankiray antsoina hoe Confucius. Ny sary iray dia mira teny arivo. Ko amin'ity fotoana izay andinitsika ny soratra masina ity dia tiako ny misarika ny saintsika fa misy sary anankitelo izay tiako dinina miaraka amintsika eto anehoana ny sary ny fihavian'i Kristy izay ilaintsika ny mamantatra azy mba hazoantsika miomana ho amin'ny fitsenana an Jesosy. Ny sary voalohany ary dia tsy inona fa ilay antsoina hoe sary ny mpangalatra. Sanatria Jesosy tsy mpangalatra fa sary ny mpangalatra no fihaviany aseho eto. Ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:1 voalohany sy 2 no ovakitsika izany noho ny amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo. Satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Moa ve tia manapoka Andriamanitra amin'izany? Tsia, Andriamanitra tsy tia manapoka. Ary zany ny antony hitoritsika ny tenin'Andriamanitra isan'andro san'andro, tsy manapoka mihitsy Andriamanitra satria zavatra rehetra dia efa ataony vonona eo mba hahatonga antsika tsy ho tapotapoka amintsika izany. Ao amin'ny Amosa toko 7:1-7, ny Amosa toko 7 ka 1-7 dia manambara an'izao teny izao Andriamanitra ny amin'ny momba ny faminaniana rehetra, ny amin'ny teny rehetra izay ambara ato amin'ny soratra masina. Hoy izy ao amin'ny 7 manao hoe tsy manao zavatra ho tanterahan'i Jehova raha tsy milaza an'izany amin'ny mpanompony, dia tsy iza izany fa ny mpaminany. Eny, tsy manapoka Andriamanitra, tsia, fa efa nambarany daholo zany na ny famantarana fa efa antombotra ny fihaviany dia efa nambarany daholo zany amin'ny lafiny rehetrarehetra. Koa ankehitriny dia tsara amintsika ny mahalala fa anjarantsika koa ny mamantatra an'izany rehetrarehetra izany. Atsika dia tompony safidy malalaka, manana fahafahana isika ny hijery an'izany rehetrarehetra izany. Efa tombotra ny fotoana izay nambarany ao amin'ny Mateo toko 4:1-5 ary voalaza fa izany dia midika fa ity tany ity dia miomana ho an'ny toe-javatra lehibe mihitsy momba ny fihavian'i Jesosy Kristy. Fa raha mahalala isika fa efa nitombotra izany fihavian'i Kristy izany, toy ny mpangalatra, dia hoy ny teny izay tiany hitoetra ao am-pontsika. Ary izany teny izany dia sarotra amiko ny tsy hamaky an'izany teny izany ao amin'ny Mateo toko 4:20. Mateo toko 4:20 ka ny Mateo toko 4:20 ka ny andininy 2:20. Fakitsika
amin'ny anaran'ny tompo izany. Koa amin'izany miambena ianareo. Nahoana izy izy? Taka mpangalatra viaviny Kristy noho izany misy akony aty amin'ny fiainantsika miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro iavin'ny tomponareo. Misy sary faharoa indray momba amin'ny fiavin'ny Kristy dia sary ny vehivavy bevoka efa hiteraka izany. Mbola vakitsika ihany eo amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5. Tesalonianina voalohany toko 5 ka ny andininy 2 ary toizantsika amin'ny andininy 7 izany. Eto dia mitady vetivety ny boky ny Tesalonianina aho toko 5 ny andininy 2 sy 7. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandro fahizay dia njo azy tampoka ny fandringanana toy ny fararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Efa vakitsika ny andininy 1 sy 2 fa namafisiny ity teny ao amin'ny andininy 7 ity fa izany fiavin'ny Kristy izany dia tahaka ny vehivavy anankiray zay efa kely sisa dia hiteraka izy. Ny tenako dia tsy vehivavy, fa andreo vehivavy zay fa niteraka. Ho anao zay fa niteraka dia misy zavatra anankiroa mitranga alohan'ny hiterahan'ny vehivavy rehefa efa eo mby hiteraka iny izy. Dia voalohany indrindra dia miamafy tsy laitra ny farariana. Ary ny faharoa dia miverina mateti-piavy ohatra ny sotrokely izany farariana izany. Amana minitra, amana verimberina. Gamba ianao vehivavy izay miaino an'izao famelabelarana izao dia mahatsiaro an'izany toe-javatra izany. Mijaly tokoa ny vehivavy eo am-piterahana. Kanefa rehefa kely sisa dia hivoaka avy amin'ny kibon'ny raha vehivavy hiteraka dia hisy zazakely mahafinaritra. Toy izany koa fiavin'i Jesosy Kristy ry havana. Misy fahoriana andalovana amin'izao fotoana izao. Ary ny famantarana dia matetiteti-piavy ary matetitetika tsy vitan'izany ihany fa hiamafy. Misy milaza hoe ambaran'i Jesosy fa isy ady sy filazana ady, dia misy milaza ny teny hoe ny ady ange fa nisy tamin'ny taonjato elabe. Tsia! Marina fa nisy ny toe-javatra hoe ady tsy fahizay, fa ny ady araka amin'ny ambaran'ity famantarana ity dia zao ateti-piavy ohatra ny sotrokely ny ady. Ady atsy Moyen-Orient, ady atsy Afrika, ady any Amerika. Raha vao maty, raha vao mijanona ny ady anankiray eto dia velona ny ady anankiray eto. Raha vao mijanona ny ady anankiray eto, velona ny ady anankiray eto. Ny ady ao Ukraine, tsy fantatra izay iafarany. Fa izany no ambaran'i Jesosy, isy ady, isy filazana ady. Tsy taka ny ady taloha, hiamafy. Na ny fiadiana ampiasanao zany tsy filesy kely ireny na hoe lefona kely ireny, fa zavatra tena mampivarahontsana mihitsy. Ambaran'ny tompo izany. Ny famantarana fiavin'i Kristy dia tahaka ny fahitana hoe vehivavy anankiray efa hiteraka marary matetika ny fiavian'ilay farariana. Ary dia vao maika miamafy. Mitombo. Ny horohorontany efa nisy hatramin'izay kanefa dia mitombo. Ny faratsin'ny olona efa nisy fahizay fa mitombo. Ry havana. Toy izany no sary anehoana ny fiavian'i Kristy. Sary ny vehivavy anankiray izay bevoka ary kely sisa dia efa hiteraka. Ina no azo atao manoloana an'izany toe-javatra izany. Raha mijery ny famantarana eto amin'ity tany ity isika. Misy akony, tokony hisy akony amintsika izany fanehoana fa tokony ny vehivavy tahaka ny vehivavy bevoka fiteraka izany ny fiavian'i Kristy. Raha mahita ny famantarana manao tsiombo aloha tanteraka ohatra ny misesika mihitsy ny famantarana raha mandinika ny saintsika. Amin'ny Lioka toko 1:20. Lioka toko 1:20 ary dia hovakitsika ny andininy
20. Hoy ny tenin'ny tompo. Ary raha vao miandoha izany zavatra izany, reo famantarana hitanao reo, dia miandrandraha ka asan-drato ny lohanao fa manakaiky ny fanavotana anareo. Aoka tsy ho kivy isika ry havana, mahita ny toe-javatra mitranga, tena ara-dalàna, zany hoe tsy teteny aho hoe ara-dalàna fa mandeha ohatran'ny fandehan-javatra efa nambaran'ny faminaniana izany. Ka eto dia tiako milaza amintsika hoe raha ity ny faminaniana amin'ny teny zavatra, dia ity ny tantara sy ireo toe-javatra manamafy ny faminaniana. Zany dia manambara amintsika fa amin'ny Baiboly dia tena mbola mahery noho ny boky rehetrarehetra, mahery matanjaka, mapiaiky ity Baiboly ity. Ity indray ny sary fahatelo farany, dia tsy ino izany fa ny sary ny fihavian'i Kristy dia tahaka ny sary ny fararano. Tonga ny andro fijinjana. Hoy Jesosy ao Mateo 7:7-30 fa ny fararano dia ny fiafarany zao tontolo zao. Isy fijinjana anankiroa anefa rehefa ho avy Jesosy. Ny fizarana voalohany dia ambara ao amin'ny Apokalipsy 4:12. Apokalipsy 4:12 amin'izany fijinjana lehibe zany. Fihavian'i Kristy zany dia hijinja tahaka ny tamin'ny andro ny fararano, ambara ao amin'ny Mateo 7:7-30. Toy izao ny fisehon'izany fijinjana izany rehefa ho avy Jesosy Kristy. Izy io ty zany ilay sary fahatelo. Sary voalohany moa dia fahitantsika ho avy toy ny mpangalatra izy. Ny sary faharoa dia ho avy tahaka ny mialohan'izay, tahaka ny hoe isy tahaka ny vehivavy be voka izay kely sisa dia teraka. Dia ity teny ambara amintsika ity dia anehoana fa amin'ny fiafarany zao tontolo zao, mialohan'ny fihavian'i Kristy ary aorian'ny fihavian'i Kristy, dia isy zavatra iseho eto amin'ny ity zao tontolo izao ity. Zao nambarany hoe Apokalipsy 4:12 araka ny nambarantsika eto, dia ny andininy 13 ka hatramin'ny 20. Inoy tsara ake fa misy karazany roa ilay fijinjana. Ny fijinjana voalohany dia zay rehetra ao amin'ny Kristy dia jinjaina hoentina any amin'ny sopitry ny lanitra ao any amin'ny fiainana mandrakizay, ary ao nan Jesosy amin'ilay fanambadiany zanak'ondry. Fa ilay fijinjana faharoa kosa dia ho an'izay rehetra nandahan'i Kristy, dia hoentina amin'ny fijinjana izay isian'ny fanafoanana amin'ny fiainany tanteraka. Eo amin'ny teny izay vakitsika dia hoy izy hoe ny 12: ary narefeo avy tany an-danitra nanao hoe soraty, sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay nitsarany izy, fa ny asany manaraka azy. Arindrona hitarahana fotsy aho, tsy io fa fihavian'i Kristy ry havana. Ary nisy tahaka ny zanak'olona petraka teo ambonin'ny rahona. Tsy misy olona afaka hipetraka eo ambonin'ny rano afa-tsy Jesosy irery ihany. Zay Jesosy afaka nandeha teny ambonin'ny rano, mbola afaka hipetraka koa eo ambonin'ny rahona hitantsika eto. Izay ny satroka, satro-boninahitra volamena, sady ny tana fijinjana. Fihavian'i Jesosy dia tahaka ny fijinjana ry havana. Ny tana fijinjana maranitra ireny teny an-tanany. Ary nisy anjely ray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay mipetraka teo ambonin'ny rano hoe ary soa fijinjanao, ka mijinja satria tonga ny andro fijinjana. Fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Dia naroso nyilay mipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny fijinjany, ka voajinja ny tany. Ary nisy anjely ray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra. Io ilay fijinjana anankiray io. Ary nisy anjely ray koa nivoaka avy teo amin'ny altara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy, ary izy niantso ilay nanana fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe ary soa ny fijinjanao maranitra, ka angony ny sapam-boaloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony. Ary naroso n'ilay anjely tamin'ny tany fijinjany,
dia nangony ny voaloboky ny tany ka nazerany teo amin'ny famiazana lehibe dia ny fahatezeran'Andriamanitra ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famiazana ary avy teo amin'ny famiazana dia nisy rà nandifotra hatrany amin'ny lamborito soavaly hatramin'ny stadio sy ny sisa. Ry havana, ireo ny fijinjana voalohany. Aizany misy ianao rehefa ho avy Jesosy? Ho ato amin'ilay fijinjana voalohany ve ilay hoentina any amin'ny sopotry ny lanitra sa eo amin'ilay hoe fijinjana amin'ny famiazana fanampotena ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay? Jesosy dia miantso antsika mba hitombo isika ka ho jinjana ho amin'ny zavatra tsara. Ao amin'ny tenin'ny Matio 5 dia hoy ny Tompo hoe aoka mba ho tanteraka ianareo izy tahaka andrainareo izay ny an-danitra. Ao Matio 5:1 ny farany indrindra dia milaza an'izany. Fa ny teny io hoe aoka ho tanteraka ianareo dia manana eritreritra Jesosy milaza hoe aoka hitombo tahaka ny zavatra ambolena ianareo ka isan'andro dia hitombo foana ny fiainanareo ara-panahy. Izay natao hoe hitombo eo amin'izany atao hoe fahatamperana miaraka amin'Andriamanitra izany. Hitombo ianareo. Samy manana fitombony daholo ny kristiana anankiray izay nanaraka an'i Jesosy. Ao no mitombo miadana, ao mitombo miaingana. Fa nefa ny zavatra tena tian'Andriamanitra atao dia ny hoe aoka hitombo. Ary tsy misy afa-tsy ny fanahy masina no mampitombo antsika ao amin'izany. Io fanahy masina io dia nasehon'ny Jeremia 5:24 amin'ny alalan'ny hoe ranorana voalohany sy ranorana farany. Ranorana voalohany izay mampiditra anao ny fanahy masina ao amin'ny fonao, satria izay rehetra atao batisa dia namany atao hoe batisa ho amin'ny fanahy masina. Ary dia mbola ampian'Andriamanitra tosika izany eo amin'ny fikarakarananao hitombo. Fa isy fotoana kosa izay ahafantaran'ny olona hoe tsy hitombo intsony izy. Araka ny voalazany eo amin'ny Apokalipsy 2:20. Izay manao ratsy dia aoka izy hanao ratsy hoy izy. Izay manao ny tsara dia hanao ny tsara. Izay tsy masina dia aoka izy tsy masina. Zany dia karazana famantarana anankiray ankoatra ny famantarana petraka Jesosy. Milaza fa ohatran'ny efa tsy eo intsony ianao zany. Fa raha mbola renao ny afatry ny Tompo ankehitriny, fa mbola te hivoatra ianao amin'ny fiainanao ara-panahy, dia efa miteny aminao ny fanahy masina manao hoe mandrosoa mandrakariva mba anisan'ny fijinjana masaka rehefa ho avy Jesosy. Ry havana, mba ho amin'ny fijinjana ho amin'ny fiainana mandrakizay ny isika rehetra ireto tsy hakanavaka ho an'izay miaino an'izao teny izao. Fantatro araka voalazan'ny Apokalipsy, sambatra izay miaino fa izy no ho tanteran'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay fitahiana rehetra. Koa raha miaino an'izao teny izao ianao dia efa tratra ny fitahian'Andriamanitra sady, kanefa tian'Andriamanitra hitombo izany amin'ny fitombona miaraka amin'ny teny. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ary ankalazaina mandrakariva ny anarany izay manomana antsika ao amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao izay satria menao fahafana ankehitriny, mbola malalaka amin'ny fotoana, mbola tsy tonga ny fotoana idiny varavara-pahasoavana fa mbola manolotra ny tanany Jesosy Kristy, mbola ao anatin'ny efitra izay tempoly izay voalazan'ny Apokalipsy, mbola manelanelana anay mandrakariva satria ianao rery ihany no azonay ianteherana amin'izany fanelanelana izay. Tsy manana mpanelanelana izay afa-tsy ianao irery ihany. Noho izany dia mangataka izay Jesosy io mba ataovy eo anivon'ny fiainanao, eo anivon'ny manoloananao ny fiainanay mba azonay mijoro, ary tsy vitan'ny hoe mijoro fa mitombo fa tsy ho zaza ara-panahy mandrakariva izay, fa dia ampinao mba hitombo ara-panahy ka vonona ny tsenan'i Jesosy Kristy noho ny amin'ny anaranao Jesosy io. Amen.